Nitarika orana hary rivotra niteraka trabona sy tsy manan-kelofana maro ny rivodoza izay nandalo teto amin'ny firenena farany teo tsy nanao ambany zavatra izany ny ekipa Tarindramatoa Voangy Rajaonarimampianina vadin'ny filoham-pirenena ankehitriny araka izany tondra ny voatsirambiny tanana ho andrareo teo anivon'ny Fokontany Morarano izay ahitana fianakaviana 520 trabona ny ekipa mitariny vadin'ny filoha ankehitriny arahantsika toy izao manaraka izao ny tsara ho fantatra momba izay vaovao izay. Tonga nijeriny zava-misy teny fotony teny amin'ny Fokontany Morarano Soavy Masoandro ary nivimbina izay tsy rambiny tanana ny ekipa Andramatoa Voangy Rajaonarimampianina. Nahitana vary 720 lasaka, voamaina 9 lasaka, savony misy 720, voatabia ambifotsy misy 720 ihany koa, ary siramamy 9 lasaka, izany fanampiana nentin'ny ekipa Andramatoa Voangy Rajaonarimampianina zany. Fianakaviana trabona manodidina 520 no azo tombotsoa amin'izy ity. Faritra Mesadimy ny tratrany tondradrano ao amin'ity faritra ao anivon'ny boriboritany fahadimy ity. Misy faritra voalohany voakasika ny rano miakatra zao avaraboatra Manarotso. Faharoa Atsimo Pefilo, Atsimo ry le faritra anankiray ry Atsimo Pefilo Atsimo zay le misy an'le ona be le rano be fa tsy afaka andalo akenitsika. De fahatelo Amboditany Mena Atsimo, de fahaefatra Imamba Tanàna, de fahadimy Imamba Cité. Ireo zany no faritra tratran'le tondradrano zany. Mahatratra 720 ny isan'ireo trabona avy amin'ireo faritra voalazy ireo. Misy ampany amin'izy ireo ny raisina Vonjomaika eto amin'ny Fokontany Morarano. Isan'ny olana manjady toerana fandraisana trabona ity ny tsy fahampian'ireo ho trano eva sy ireo zavatra ilaina amin'ny andavanandro, eo ihany koa ny resaka fahadiovana.